Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Ilaina ny fijerena akaiky ny fandaminana sy ny fandrindrana ny fividianana ho ireo fikambanam-pinoana mikatoka amin'ny fiarahamonina sy politika mialohan'ny fividianana ny taona 2024. Mbola maro ireo olana hita mialoha mandritra ary aorian'ny fividianana rantsikatra nandritra ny fanatanterahana ny atrikasa teny Faravohitra. Ratsy ny tontolo ny fampiasam-bola eto Madagasikara araka ny namafisiny masovoy ny vondrona Eoropeanina. Isan'ny sakana tsy ahafahana manarina ny toe-karena ary tsy maharisika ny mpampiasa vola anatiny sy ivelan'ny Madagasikara andrara eto amintsika izany. Mpitandro ny filaminana miisa 3 ny ampy vehivavy iray sy ankizy iray no naratra nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina tao amin'ny Bazarbe Tanambao Manakaran-Droany. Lehilahy iray no nilaza nahazo ny tapakila nahitany ireo marika 3 mitovy tamina hetsika tombola. Saingy tsy nanaiky nanome ny loka 50 tapitrisa ariary mikarakara ka raikitra ny fifandonana taorian'izay. Sahiran'ireo tantsaha ao amin'ny distrika amin'ny Mandoto faritra Vakinakaratra amin'ny famoaham-bokatra noho ny faratsian-dalana any amin'ny toerana. Voatery miloloha entana hatrany amin'ny 20 kilometatra izy ireo noho izay faratsiany ny lalana izay. Maresaka iraisan'ny Pirenena efa ho enina herinandro izao ny tanàna Shanghai no nihiboka noho ireo trangana Covid-19 anjatony. Miaentitra araka izany ny fampiaran'ny fanjakana ny fepetra hifezana ny fianaka mivanona aretina sy ho fanatrarana ny fanamby zero Covid amin'izao fotoana izao. Manatitra ny araba tomboko lasy sy tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalamba-baovao amin'ity alina ity. Saiko ampanajana ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Maro ny ezaka sy fanatsarana tokony ataon'ny firenena ahafahana manatontosa fividianana ampisehoana ny tena demokrasia. Fanovana sy fanavaozana maro amin'ny lalàna ny tokony ho tontosaina amin'izao fotoana. Ahafahana manatanteraka izany isan'ny nanamavy izay ny vondrona Eoropeanina tamin'ny alalan'ny tatitra nataony izy ireo. Matoan-dahatsoratra mianta Randrianaivo. Herintaona eo mialohan'ny hatrehana ny fividianana izay filohan'ny Repoblika ny taona 2024. Teboka maro voarakitra amin'ny tolo-kevitra navoakan'ny vondrona Eoropeanina ny taona 2024, fanatsarana ny fikirakirana sy ny ofizoran'ny fividianana ho avy no tsy mbola nitanterahan'i Madagasikara. Misy tamin'izy ireo no notontosaina amin'ny ampahany fa tsy vita hatramin'ny farany. Tamin'ny alalan'ny tatitra nataon'ny vondrona Eoropeanina, naverin'izy ireo tokony ho atao mba ahafahana manatsara mizotry ny fividianana io. Isan'izany ohatra ny tokony hanavaozana ny lalàna mikasika ny famatsim-bola ny kandida amin'ny fanatontosana fampielezan-kevitra. Naroson'izy ireo tamin'izany ny tokony sy ny famerana ny fandaniana ataon'ny samy kandida. Tokony isy ihany koa ny fanasaziana amin'ny tsy fanajana ny lalàna, isan'izany mikasika ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ahafahana manantanteraka izany. Ilaina ny fanamafisana ny fijerena ny loharanom-bola ny fampielezan-kevitra ho an'ireo kandida. Tokony hatsaraina ny toerany vao mihatra maleo tena misahana ny fividianana. Laharam-pahamehana ihany koa araka ny tatitra ny fanamafisana ny fahaleovantenan'ireo vao mihatra eny anivon'ny distrika sy ny komina izay misahana ny fividianana. Fanatotosana fanadihadiana azo antoka mikasika ny famoahana ny karapanondrom-pirenena sy ny maro hafa. Raha toa ka hanambaran'ny vondrona Eoropeanina ho tsy hisy fiantraikany amin'ny fiara-miasa Madagasikara sy izy ireo, ny fanatanterahana na tsy ireo tolo-kevitra ireo, namafisin'izy ireo kosa fa isan'ny laharam-pahamehana antoky ny fizoran'ny fividianana ara-demokratika sy ekeny rehetra ny fanatanterahana izany. Tsy tokony andriandry sy angatapotona intsony araka izany ny fanjakana, ireo olom-boafidy sy ireo mpisehatra rehetrarehetra. Fotoana izao, indrindra mandritra ny fivoriana ara-potoana tontosain'ny antenimera, ny rosoana amin'ny fanatsarana maro samihafa. Tanjona ny hoe ny tena safidy-bahoaka no iseho amin'ny alalan'ny fividianana izay ho tontosaina.
ao anatin'izay tontolo ny fividianana izay hatrany dia ilaina ny fijerena akaiky ny fandaminana sy ny fandrindrana ny fividianana ho ireo fikambanam-pinoana mikatroka amin'ny fiarahamonina sy politika mialohan'ny fividianana ny taona 2024. Mbola maro ireo olona hita mialoha mandritra ireo arian'ny fividianana rantsikatra nandritra ny fanatanterahana ny atrikasa natao teny faravohitra nandritra ny 2 andro fity nokolona. Mbola maro ireo lesikatsapa amin'ny fikarakarana ny fividianana eto Madagasikara. Raha ny fananjavana ny fikambanaben'ireo mpino mijery ny fiarahamonina sy ny politika eto Madagasikara. Nandritra ireo famelabelan-kevitra ny karakaraina no natsapana fa mbola maro ireo pitsopitso ny tsy manara-dalàna mialoha mandritra ary aorian'ny fividianana. Tafiditra ao anatin'izany ny olana ao anatin'ny lesim-pividianana raha ny fananjavana ny andritra ny adevitra mikasika ny tontolon'ny fividianana eto Madagasikara. Rehefa te handamin-javatra ao anatin'ny fividianana na te hanakorotana-javatra ao amin'ny fividianana dia indrisitry ny mpifidy. Teboka anakirangeza be azo anaovana an'izay mba tsy lazako hoe ao ihany no ahafahana manao an'izay. Be lehibe ny teny hoe misy fangalaram-bato dia tsy dia hitako loatra hoe taiza dia misy ilay fangalaram-bato fa ilay osoka no tena misy. Ilay vato angalarina zany tsy azoko hatreto fa ilay osoka no tena be lehibe dia ao anatin'io fanaovana lisitry ny mpifidy io ao anankiray ahafahana manao osoka na ao ny tena fanaovana osoka raha anao osoka. Fa misy doublon ananarana karapanondro izay karapanondro mivoaka tany amin'ny taona 20 sy karapanondro mivoaka tamin'ny taona ataontsika hoe 2024. Mitovy le arana karapanondro fa ny datona manazy samihafa satria olona roa samihafa ny tompony. Ny olona rehetra izay tsy ampy-taona na manana karapanondro ary dia tsy maintsy fafana tao anatin'ny registre national des électeurs. Manana anjara asa manoloana ireo fahamarinana mandritra ny fividianana izay mahasoa ny rehetra ankehitriny ireo antoko-piangonana mijery manokana ny lafiny sosialy sy politika raha ny fananjavana. Avoaka amin'ny fomba ofisialy ny fikarohana mba ho fanatsarana hatrany ny fikarakarana ny fividianana eto amin'ny firenena. Fiangonana sy hanao politika. Tsy manao antoko politika moa zany fa manao politika ny fiangonana. Satria raha mitady ny hasoan'ny vahoaka miaramonina, mitady ny hasoan'ny olona rehetra, zay politika zay ny dikany hoe polisy cité. Ka ny fiangonana angamba ataontsika ara-tsosialy ny tsy tena manao zavatra misy raha teny ataontsika hoe fikarohana ty zavatra ty satria nakana hevitr'olona be da be. Dia noho izany tsy maintsy avoaka ho fantatry ny olona rehetra arotoanana anaovana an'ilay atao hoe plaidoirie. Raha ohatra ka hoe azo atao dia le hoe miady misy satria io no hitan'ny olona teto sy fantatray fa tokony hanatsara ny tontolon'ny fividianana. Atrikasany arahana tamin'ny antoko politika samihafa fiarahamonim-pirenena ary voamera misahana ny fividianana eto Madagasikara ity izay nikarakarain'ny Centre Rup Madagasikara etsy afaravohitra ity. Avalitrika eo ny vaovao manodidina ny fividianana fa ratsy ny tontolo ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Araka ny namafisiny mahazovoan'ny vondrona Eoropeanina isan'ny sakana tsy afahana. Manarina ny toe-karena tsy maharisika ny mpampiasa vola anatiny sy ivelan'ny Madagasikara. Andraraha eto amintsika izany isany ahitana faratsy ny tontolo ny fampiasam-bola eto amintsika ihany koa ny tsy fanajany ny mpandraraha maro ny fifanarahana napetraka mianta Randrianaivo. Tsy efa miala amin'ny fanatsarana sehatry ny fampiasam-bola sy ny fandrarahana na ny climat des affaires ny fanarenana ny toe-karena. Ho an'ny Madagasikara, mbola ratsy izay sehatra izay eto amintsika, maro ny maneho izany. Vraiment travailler sur le respect des contrats, le paiement des fournitures. Tena mbola ilaina ezaka ny mikasika ny fanajana ny fifanarahana, ny fandaovana ny vola entana nalaina, ny fitantanana amin'ny ankapobeny tahaka ny fiarovana ny fampiasam-bola. Tokony amoraina ihany koa ny fahafahan'ireo mpamatsy vola vahiny sehatra amin'izany eto Madagasikara. Efa noresan'ireo sehatra tsy miankina ihany izany. Ireo teboka rehetra ireo dia miatraika amin'ny mpamatsy vola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, fa ihany koa miatraika amin'ny mpamatsy vola anatiny. Tsy tokony adinoina fa ny tena fahafahan'ny fandraisana andraikitra ny sehatra tsy miankina dia noho ny fisian'ireo mpampiasa vola malagasy. Izany hoe tokony apetraka ny lamina samihafa hanatsarana ny sehatra ny fampiasam-bola izay. Izay vondrona Eoropeanina ohatra dia isan'ny mpamatsy vola lehibe maneran-tany. Betsaka ny fanampiana ara-bola sy famatsiam-bola sahanay, ao ireo fanampiana samihafa, fa ao ihany koa ireo fampindramam-bola. Tsy afaka ny ampandroso ny firenena nefa raha ny famatsiam-bola ataona irery, fa tena ilaina ny fandraisana anjara lehibe ataon'ny mpandraraha ato anatiny. Mahisin'izay anefa dia ilaina ny fanatsarana ny tontolon'ny fampiasam-bola, na ho an'ny mpandraraha, na ho an'ny mpisehatra. Employer plus de gens et engendrer comme ça un circuit virtueux de croissance économique.
Zava-dehibe araka izany ny fanatsarana ny setry ny fandraharana io ho hanatsarana ny toe-karena. Manana andraikitra amin'izany ny fanjakana malagasy sy raha ny fanazavana ary tokony atao laharam-pameana ny fametrahana politika ahafahana misintona ny mpandraharaha mampiasa vola eto amin'ny nosy. Le message principal, c'est qu'on a besoin de rendre le climat d'affaires à Madagascar. Ny tena hevi-dehibe dia hoe tena ilaina ny hanatsarana ny tontolon'ny fampiasam-bola eto Madagasikara sy ny fampivelarana izany ho an'ny mpandraharaha malagasy sy vahiny. Ilaina ny fanatsarana ny fihodinan'ny asa-panjakana misehatra amin'izay sy ny maro hafa. Tena zava-dehibe io mba hanatrarana ny tanjona mikasika ny fampandrosoana. Tokony ho tsara noho izao ny tontolon'ny fampiasam-bola. Maro ireo teboka mbola sakana sy tsy mampanintona ny mpandraharaha sy ny mpisehatra hampiasan'ny volany eto. Améliorer, faciliter en général la vie des opérateurs économiques. Tsy aivina, araka ny laharana navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny Doing Business, tsy nahitana fivoarana firy ny tontolon'ny fampiasam-bola sy ny fandraharana teto Madagasikara ny taona 2024 sy ny taona 2024. Izany hoe teo amin'ny laharana 120 tamin'ny firenena 70 no nisy antsika tamin'izay sehatra izay nandritra ireo roa taona ireo. Tsy mbola nivoaka kosa ny filaharana ho an'ny taona 2024. Trangam-piarahamonina kosa indray mpitandro ny filaminana miisa 3 ny ampy vehivavy iray sy ankizy iray no naratra nandritra ny fifandonana teo ampitandro ny filaminana sy ny mponina teo amin'ny Bazaribe Tanambao Manakara Androany. Lehilahy iray no nilaza nahazo ny tapakila nahitany ireo marika 3 mitovy tamina hetsika tombola saingy tsy nanaiky nanome ny loka 50 tapitrisa ariary mpikarakara. Raikitra taorian'izay ny fifandonana teo amin'ireo manodidina sy mikarakara ny hetsika. Nirotsaka antsehatra nandamin'izany ny mpitandro ny filaminana Abraham Randriamanana. Ny tranganankorotana androany maraina tao Bazaribe Tanambao tao amin'ny tanànan'ny Manakara. Hetsika tombola no karakaraina teratany Sinonina no mboan'ny savorivory tany an-toerana raha nambaran'ireo nanatrimaso. Tovolahy iray no nilaza nahita ireo marika paoma 3 mitovy tamin'ny tapakila novidiany tamin'ity tombola ity. Rehefa nanantona nanamarina sy nangataka ny loka tamin'ny mpikarakara ny tena nandritra izany. Norovitin'ilay tompon'andraikitry ny tombola ny tapakila ny raha ny fanazavana. Mamasy paoma 3 zany. Izay vola de 50 tapitrisa zakainy io koa. Ele pisumena zany le raha. Yaho de vao ohatra hoe fa ela zany tena yaho mahita zany de ampireky tany filaminana. Kaiky yaho zany mba nampireky tany filaminana ray. Mamarina ny zava-filma. Fa farany de chef iny sandraka lafaly fanty na sairana sa iaraka ngany kokolo anao zay tsy lalako. De natolotra anazy zay. De nikikisany le mpanao verification ray igny zany de igny sasapoka igny zany de rivatiny igny izy rivatiny zany ohatra magagana. Vola igny na de taratasy kely igny da vola igny. Osoka ny tapakila nampiasain'ity lehilahy ity raha nambarany mpikarakara ny hetsika. Antony tsy nanomezan'izy ireo ny loka 50 tapitrisa ariary. Nampijereo zava-tiny sa de polisi gaga zany de nahita verification ray hoe kaiky marina izy de marina misy zany le polisi zay zany najerena zava-tiny zany. Kaiky polisi igny tonga nanigny agny zany da ampijerena ny zalahy lafa vola oka commentaire ao ampijerena nao zany zava-tiny. Fa reny bazafony zany marangitra be zany miteste ny zava-tiny atany tegna sary igny fikitiny igny da farany anao manao recherche da manao recherche ao sy nanaboaka an'igny tamin'ny mpitandro filaminana tao ary sy aorerika nambakanao zao ngambanao natako anazy sy aorerika fa sota ny fa diningolo ngambanao nambakanao zao tamin'ity pomaty zay la marina zany natao natao anazy ity moto ty vao zany volony amin'io natao anazy zany fa nareo mandagny amin'ity 50 tapitrisa ity nefa izy zany sy mba magnano resaka mba hoe fitenenana amin'olo zany izy arrangement hoe la mba sy agnome vola izy tokony asina arrangement zany marina zay ohatra ka magagana amin'ny fiesika zany la sy managny vola agnomenany zany izy la azy tokony ambakara zany vahoaka. Taorian'izay raikitra ny fifandonana teo amin'ireo manodidina sy ny mikarakara. Nisy nandritra izany ny fandrompana nataon'ireo andian'olona ny toerana nisy ilay hetsika tombola teo Kontorabato. Vokatra izany nirotsaka tsehatra nandamina ny korotana ny mpitandro ny filaminana. Nisy araka izany ny tify-danitra sy ny fandefasana bomba mandatsy-dranomaso nentina nanapariahana ireo andian'olona.
Tandrony filaminana miisa 3 rankizy iray sy vehivavy iray ny fantatra fa naratra nandritry ny fifandonana raha ny angom-baovao. Nisy ihany koa ireo fitaovana samihafa simba toy ny fiara. Tsy mbola nisy hatreto ny fanampanazavana avy amin'ny karakara ny hetsika tombola ny ezaka nanantona azy ireo mpanao gazety. Andrasina araka izany ny ho toy ny raharaha. Fa miandry ny fanovana sy ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny arena kibon-tany amin'izao fotoana ny eny anivony anteny miram-pirenena taorian'ny nametrahana ny minisitra vaovao. Hoy ny filohan'ny voamera misahana ny arena kibon-tany eny anivony io androm-panjakana io. Etsak'ilan'izay ho arahana akaiky mandritra ny fandaniana ny teti-bola mpanjakana sy mpantsina. Amin'ity taon'ity ihany koa ny mikasika androadaksiza hoy ny fanazavana Abraham Randriamanana. Andalana ankehitriny ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny arena kibon-tany na ny code minier eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra tao aorian'ny fametrahana ny ministra vaovao raha nambaran'ny filohan'ny voamera misahana ny arena kibon-tany sy ny loharanoka arena stratégique eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Tsy fantatra hatreto ny fotoana ivoahany ity lalàna ity izay miankina amin'ny programana asa ho apetraky ny ministera raha ny fanazavana. Miandry le texte zay kitihany sy zavatra hovany ny tenako fa raha natiny manokana zao anisany hoarahako maso faran'izay akaiky amin'ity loi de finance rectificatif ty ny nanasina le droit d'assise zany efa hitanareo ngamba fa tamin'ireny tamin'ny fasafasy reny efa nampakapeo ny tenako misy namaly moa tamin'izany de mbola mpakapeo averiko indray zany droit d'assise zany amin'ny importation ny tokony akanan'izany fa tsy amin'ny exportation ka anisany ampanahirana ny sehitrana reny kibon-tany raha ohatra ka mbola tafapetraka ao zany ary ny tenako moa zany anisany andresy lahatra ny solombavam-boaka rehetra indrindrandrindra ao membre ny commission ny fitantanam-bola sy ireo membre ny ireo député solombavam-boaka namana rehetra rehefa tonga amin'ny séance plénière nakatoavana zany teti-bola mpanjakana zay olanina atoato zay. Isan'ireo mampitaraina ireo mpandraharaha misehatra amin'ny arena kibon-tany ankehitriny ny tsy fisian'ny politika mazava mikasika ny fitantanana ny arena kibon-tany izay miteraka olana ho azy ireo raha tsy haivina. Efa nisy nandritra ny fotoana mahatra ny fakahakevitra nataon'ny tompon'andraikitra ho famolavolana ity lalàna amin'ny feny fitrandrana arena kibon-tany ity eto Madagasikara. Andrasana kosa hatreto ny fehi-kevitra ny iraisana sy tapaka nandritra izany. Iazo anitsoanala ao anatin'ny distrikany Betroka kosa indray isika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Folotona ankehitriny no tsy nisian'ny herinaratra tao amin'ny commune Isoanala distrikany Betroka. Tsy fahampian'ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny fitaovam-pamokarana herinaratra ny antoerana no antony. Miteraka olana amin'ny fifandraisana sy ny fampiasana ireo fitaovana samihafa ilain'ny mponina andavanandro zany ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana Abraham Randriamanana. Isan'ireo komina eto Madagasikara miaina anatin'ny tsy fisian'ny herinaratra ankehitriny ao amin'ny komina Isoanala distrikany Betroka faritra Nosy. Nandritra ny taona maro no tsy nisy ny herinaratra tao amin'ity tanàna ity. Voatery mampiasa ny panneau solaire araka izany ireo mponina, fitaovana izay tsy maharaka amin'ny filana samihafa toy ny fanazavana ny trano fonenana sy ny fampiasana ireo fitaovana samihafa. Jiro aloha mbola tsy Isoanala. Maro be nateraka le tsy fisian'ny jiro. Ny mazava mantsy sao dia ilaina amin'ny alina amin'ny fandriam-pahalemana zany ilaina ny jiro. Na ny sargena telefona ary sao dia efa manahirana amin'ny mponina aty ka tsy maintsy mampiasa panneau ny olona. Ny olana ny jiro tena mila jiro raha eto alongany tena mila jiro tena tsisy jiro fa io hitanareo jiro ataon'ny raha fandrakana io poto kelikely ohatran'izany. Miteraka sakana ho an'ny fifandraisana an-tarobia ankilany ny tsy fisian'ny herinaratra ao amin'ny komina Isoanala. Ny tsy fahampian'ny asa fanamboarana sy ny fikojana ny fitaovam-pamokarana no isan'ny antony nahatonga ny tsy fisian'ny herinaratra tany an-toerana raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna. Taloha izy io efa nisy jiro tamin'ny ADR. Efa anatin'ny 10 taona ngamba izay nipoaka io groupe io dia tsy nisy ny fanavaozana na mangataka toy ino zahay hatramin'izao tsy misy manam-pijely an'io jiro ka. Satria io Isoanala io moa dia mazava loatra fa deuxième ville ny distrikany Betroka ary misy mponina agny amin'ny 35 000 io ty Isoanala ty. Ka angamba rariny sy hisy ny raha atao ka mba hasiana jiro ty tanàna ty. Miantso ny tompon'andraikitra nampy hijery azy ireo araka izany ireo mponina amin'ny famerenana ny famokarana ny herinaratra ao amin'ny komina Isoanala. Fa manan-danja lehibe amin'ny fiarovana ny fiaramanidina amin'ny loza tsy fanahiniana ny asan'ny agent de piste eny anivon'ny serana ny mpiaramanidina ary ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity ny mombamomba izay asa izay. Ny asanay sy ny ekipanay aty amin'ny côté piste dia mandrindra sy miaro ny fiaramanidina sy ny manodidina azy amin'ny loza tsy fanahiniana.
vanta ny vao maheno ny fanatonan'ny fiaramanidina ny seranana amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisany zahay efa manomana sady ny toerana isy azy jeryn'ny pista sy ny lalana ao alehany manala izay zavatra mety ampiti-doza na anelingelina ny fahatongavany sidina anisan'izany ny vorona ny biby hafa ny vatokely na ny ankoatran'izay misy formation manokana arahanay isy ireo rehetra misehatra manodidina ny fiaramanidina antsoina hoe ramp safety anisan'ny andraikitra ihany koa ny fanaraha-maso ny fanajana ny aro-loza rehetra mandritra ny fikirakirana ny sidina anisan'izany ny tsy fakana sary mandritra ny famelona solika ny fiaramanidina anisan'ny asanay ihany koa ohatra ny manara-maso fa voafatotra sy voaharo tsara ny zavatra rehetra sy ny fiaramanidina ty amin'ny côté piste mandritra ny fotoana manokana toy ny andro ratsy cyclone miara-miasa akaiky amin'ny tour de contrôle sy ny mpisehatra rehetra eto amin'ny seranana izahay amin'ny fanatanterahana ny asanay ho fiarovana ny fiaramanidina amin'ny loza tsy inina. Fa ilaina ny fandraisana andraikitra ny tanora hampandrosoana ny firenena io namafisin'ireo tanora malagasy miara-miainga tao mananjary nandritra ny fanatontosana izy ireo fanadiovana sy fambolena voninkazo tany an-toerana mianta randrianaivo. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fandraisana anjara ny tanora amin'ny raharaham-pirenena sy ny asa fampandrosoana. Ho an'ireo tanora malagasy miara-miainga ao mananjary, fotoana tokony velarany fandraisana andraikitry ny tanora izao ankehitriny. Androany nanentana ny tanora ny amin'ny anatontosa izany izy ireo sy atsapa-tena eo amin'izay fandraisana andraikitra izay. Isan'ny nanehoana ny fandraisana andraikitra izay ho azy ireo ny fanatsarana sy ny fanadiovana tanàna any an-toerana. Ny ataona eo dia asa fanadiovana sady fanadiovana no fambolena voninkazo zany hoe anao zaridaina ahafahany rehetrarehetra misangasangana ho sady endriky ny tanàna no fanomezana fahafaham-po ny vahoaka eto Mananjary amin'ny lafin'izay fisangasanganana zay. Dia tiako ny mananitra amintsika fa fotoana zao ahafahansika tanora mandray andraikitra eny sy magnino manome leso ny mpanao politika ngezalahy amin'ny lafin'ny fanaovana politika satria anova tantara isika tanora amin'ny alalan'izay fandraisana andraikitra zay, amin'ny alalan'izay fanaovana ny asa zay. Zany hoe ny asa ataonsika eto dia mipetraka ho an'ny taranaka ary ny anaovansika politika dia hiasana fa sy hoerahoerana sanatria. Ka amin'ny lafizay dia magnanao soa avao ho an'ny tanora rehetra eto amin'ny distrika ny Mananjary sy ny ato amin'ny faritra. Andao sika andray andraikitra fa fotoana zao, fotoana ahafahansika tanora mandray andraikitra, fotoana ahafahansika mizoro. Ka izay fandraisana andraikitra sy fizoroana zay dia ho fehezinsika amin'ny alalan'ny firaisan-kina sy ny fitambarana. Ka hoy aho hoe tsinao va niaraka taminay malaky Iala sasatra kely anaty doka fo isika zao trangam-piarahamonina tany Toamasina indrindra ny manodidina ny Alatra Tova. Nivakitrano ny fanesy tany fitsinjovana Bakaro distrika an'Andranomasina apahany amin'ny fanadiadiana hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Du très haut débit avec la fibre Family Betelma. La fibre à prix léger chez vous à seulement 149 000 arrières par mois. Jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaty azo ny faritra vakina karatra vetrany sika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity sahiran'ireo tantsaha ao amin'ny distrikany mandoto faritra vakina karatra amin'ny famoaham-bokatra noho ny faratsiany lalana ny antoerana voatery miloloha entana trany amin'ny 20 kilometatra izy ireo noho izay faratsian-dalan'izay kolo Antsirabe. Efa taonany maro izay no tsy nisy fanamboarana sy tsy nisy fijerevana intsony ity lalana eto amin'ny fokontany ambany atsimo ato anatin'ny commune mandoto ity faritra vakina karatra lalana izay mampifandray fokontany maro ary ifamezivezeny ireo vokatra ireo tantsaha aty atoerana. Anisan'ny mampalaza ny distrika mandoto ny famokarana ny vary, ny katsaka, ny tsaramaso ary ny voanjobory sy ny mangahazo. Ary lalana mirefy 20 kilometatra eo no iloloavan'ireo tantsaha ny vokatra miakatra eto an-tampon-tanàna noho ny faratsy lalana. Efa maro ireo fampanantenana nataon'ireo tompon'andraikitra raha nambarana ireto mponina saingy tsy mbola tanteraka izany mandraka ankehitriny. Misaotra betsaka anao mpanao gazety tonga nijery an'ity lalana anay ambany atsimo ity satria dia zavatra ivoahan'ny vokatra ny tantsaha ity lalana ity ary ny zavatra mampanahelo tompoka dia efa betsaka mpitondra mpanjakana mba nijery an'ity zavatra ity hoe ho ataony ity lalana ity nefa hatramin'izao tompo dia mbola tsisy vahaolana mihitsy momba n'ity lalana ity ambany atsimo ity zany ka ny tianay ho tenenina zany dia hoe mivokatra ny tantsaha sao hiakatra ny sarety tondra mivokatra nefa dia tsisy lalan'ny sarety eto amin'ity lalana ity fa zao hitantsika zao ny mahazo ny lalana eto tompo. Mivokatra eto zany dia betsaka ny vary, katsaka, tsaramaso, voanjobory zany eto amin'ny distrika mandoto aby zany vokatra zany. Dia ny lalana zany dia io ihany zany lalana hoe voan'ny vokatra ny tantsaha eto amin'ity tanàna hitantsika ity fa tsisy lalana hoe afaka dia lasa milolo tapoko zala mitona an'ilay vokatra tany lalana any amin'ny 20 kilometatra mitondra ny vokatra maketo tanàna. Ny fiarametan'ireo fokon'olona no nahafahana kojakoja ity lalana ity tao anatin'izay fotoana maro izay. Ankehitriny manao antsova fitondram-panjakana ireo mponina aty atoerana mba hijerevana manokana ity lalana ity. Ny fokon'olona no miara-metana manao an'ity lalana eto amin'ity ambany atsimo ity to. Tena afaka mandeha aby ny sarety, afaka ny tôbila azy afaka midina amin'ity mitona vokatra. Fa amin'izao zany dia tena tsy izao hitanao izao mampiteny mona dia izay mba tianay mba manainga fitondram-panjakana hijery akaiky an'ity lalana ity satria zavatra dia mampanahelo tokoa ary mijaly ny tantsaha tompo. Araka izany dia antoko fivelomana ireo tantsaha ny fahavitany ity lalana ity mba ahafahan'izy ireo mitatitra ny vokatra miakatra ety an-drenivohitra sy ho fampandrosoana ihany koa ny tontolo ambanivohitra. Avy any Antsirabe isika dia hiazo any Toamasina ao anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Ankizivavy 14 taona no laza fa nahita taovan'olona tao amin'ny commune ambanivohitra Andodabe 7-15 kilometatra mianavaratra raha miala avy any Toamasina. Niteraka savorivory tany an-toerana ny tranga alajaza sy alatra taova nanonona anaran'olona moa ity ankizivavy ity ary nambarany fa tao amin'ny lehilahy notonono no nahitany ireo taova ireo. Miroso ny fanadiadiana makasika ny raharaha amin'izao fotoan'izao. Kolo Toamasina. Tao amin'ny commune ambanivohitra Andodabe 7-15 kilometatra mianavaratra somary andrefa na raha miala avy Toamasina no nitranga ity savorovoro ity. Nisahotaka ny mponina ny andro ny alahady fa 9 ny volana May lasa teo. Zazavavy iray 14 taona no sany nijoro vavolombelona fa nahita taova maromaro toy ny nono, taovam-pananahana ary lohan'olona tao anaty vata fampangatsiahana 3 lehibe ary mbola misy vavy antitra maromaro mbola velona mifatotra tongotra aman-tanana tao amina efitrano na mpandraraha iray tao an-tampon-tanàna Andodabe tao. Nitsoaka nanao vitraina tany amin'ny fokontany antsoina hoe Ambalateza izay sahabo 7 kilometatra miala amin'ny renivohitra commune tovavy io raha vantany voanatsikaritra ireo taovan'olona efa maty sy ireo vavy antitra mbola mifatotra raha ny fitantarany tamin'ny fokon'olona. Araka ny feoenay taty zany fiampangalan'ilay zaza tany Ambalateza tagnatry ny sivifokotany tany fa hoe niasa tamin'io ndreo matoy andro io izy dia rehefa niasa tao izy nasitriky olo reo tsy mahazo mivoaka tanatin'ny ray volana. Zay ny zava-nisy dia taitra ny sivifokotany tany Ambalateza regny mba hoaka lasite moa ilay zavatra dia nandeha niakatra taty zareo tamin'ny alahady io. Tao anaty frigidaire araky ny fitenin'ilay zaza hoe frigidaire 3 lehibe izy hoe misy frigidaire iray misy olona maty efa tsisy tao. Frigidaire iray misy ran'olona mandry zany. Frigidaire fahatelo misy taovan'olona ohatra hoe nono, zavatra mavevavy, malelahy, ny lela sy ny maso araka ny teniny. Raha tsy ahivina efa nisy tranga fahaverezana ankizivavy miisa 2
mpianatra tao amin'ny fokotany ambalateza io, ny ray voalohany tamin'ny taondasa, ny ray faharoa kosa tamin'ny volana martsa lasa teo, ka mbola tsy hita hatramin'izao. Ny ampony tranga fahitana taovan'olona toy ny vavony sy tsy naimbody tao amin'ny commune ambanivohitra Ampasimegony be ny 12 ny volana aprily lasa teo, ka izay no saika nampitroatra ny fokon'olona. Nidina tany atoerana ny zandary avy ao Folopointe no mafisin'ny hémorrague avy aty Tomasina nandamina ny raha vantany voanary ity tranga ity. Resaka zay zany rehefa ny fotorony zaza io zany niaraka tamina gendarme nitondra mandat de perquisition dia nanondro agnaran'olona izy zany le olona lazainy fa nanitrika ananjy zany. Dia rehefa nijerena zany tandragnony olo zany amin'ny matompona andraikitra anay zany dia voantso niaraka tamin'ireo zandary io zany ny tegnanay nijery zay zava-nisy tan-tragnon'le olona lazain'le zaza fa nagnafana ananjy nandritra ny volan-draiky. Rehefa nijerena zany le zava-nisy tan-dragnon'olo hitako tsy arakaraka le zavatra niteneniny jiaby zany tsisy voapirofo na iray aza le zavatra nideklareny nisy tan-dragnon'ny olo hitao sy le zava-misy niteneniny. Na dia teo azany tsy fahitana ireo pirofo izay voalaza n'ilay ankizy vavy 17 taona io, nizingizina trany ity farany fa tao amin'ny ilay trano voatondry ihany no nahitana ireo vata fampangatsiahana fiantaova ireo. Nentina tao Folopointe no tazomina sy nanohizana ny fanadidiny ireo voasaringotra tamin'ity raharaha ity. Anisan'izany ilay zazavavy 17 taona ary ny tompon'ilay trano telo mianaka ny alatsinainy taorian'io. Niakatra fampanoavana ny alakamisy lasa teo ity raharaha ity. Nandritra ny famotorana no namboraka ny marina ny mpiapanga rehefa niziriziry tamin'ny heviny nandritra ny 5 andro araka ny fanazavana nomeny ny lehibe ny fampanoavana. Ny fitsirihana nataony zandaro satria voatery nandefa zandaro avy taty Tomasina zany ka ny Andondabe ny alina ihany dia fa voacercle ny encercle io tanàna Andondabe io hoe izy daholo n'olona potentiellement manana trano mifanaraka amin'ilay description nameny io Stéphanie io. Le olona niteneniny nefa tsy manana trano à étage satria ozy izy hoe niakatra tany ambony aho izy izy parazara zany nanokatra frigidaire dia nahita andreo zavatra reo dia nitenenin'ny patron hoe ino ny ataonao any fa aty ambany aty ny anasako anao. Zay zany version any ary mbola naveriny zany anaty vidéo nalefa WhatsApp amiko tamin'ireo zandary nanao enquête. Rehefa dinihina tokoa le izy miverimberina io phrase io tsy misy latsaka mihitsy. Tonga teto amiko izy natao enquête omaly izy rehetrarehetra voakasika io raharaha io na le andra na izy. Fa rehefa nanontaniko izy dia ny hafarany ny fona nandongalitra eo azoko aseho anareo ny sary nitomany izy hoe diso zaho tsy marina fa nasain'olo. Nisy olona zany nampaniraka anazy nanao ny déclaration io, olona nifanena taminy teny an-dalana maintimainty lavalava ho izy tsy fantany ny anarana fa raha hitany io dia fantany. Ny fanarahana io misy karama anaovana ny déclaration io fa aty Tamatavy no omena le vola mandeha ihany famotorana satria tsy ekenay zany zavatra zany manakorontana. Raha ny resaka mandeha efa misy olona aiahina ka aray maso amin'izao fotoana izao izay ahina ho tomponantoka amin'izao fanakorontanana amin'ny alalan'ny resaka alajaza sy alatra ataovy izao any amin'iny manodidina ny ditsirika ny Tomasina faharoa iny. Araka ny fantatra dia naverina no azomina eny amin'ny tobiny zandary io ankizivavy 17 taona io amin'izao fotoana izao mba hanohizana ny fanadihadiana sy mba ho fiarovana azy. Fantatra ihany koa efa naverina ny atokantranony ireo voapangy amin'ity raharaha ity. Ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany fa hiverina kely aty anatin'ny distrika an'Andramasina sika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Misesy ny vakitrano sy ny alabotry anatin'ny commune Fitsinjovana Bakaro ny alarobia fony alakamisy lasa teo. Tseny iray no lasibatra ireo andian-jiolahy ka lasa tamin'izany ny vola. Ny ampahany entana tao an-tsena sy ny maro hafa 5 mianadahy voarorota amin'ny raharaha ka takin'ny mponina ny anaovana ny famotorana sy ny fitsarana araka ny tokony ho izy. Mamaivay vakitrano anatin'ny commune Fitsinjovana Bakaro distrika an'Andriamasina ankehitriny. Raha nitranga tao amin'ny fokotany Ambatontsangana ny alarobia fony alakamisy lasa teo. Nogoan'ny jiolahy ny tsena lehibe iray. Ankoatra ny vola maty tao anatin'indray andro, etam-barotra maro no lasan'ireo jiolahy. Nisokirina ny rindrina dia navoaka ny entana dia nitomina niasa ny fokon'olona ny lakamisy tratra ny entana sasany
nisy olona tratra voaroiry am'izany a nefa moa ny ao ny fitsarana mahafantatra hoe tena marina ve le fisamborana nataonay a sa tsy marina tokony hitazona ve le olona sa tokony ho avoaka ny akabiazany tao moa zany de tambarotra tao ny zezika tao ny fotsim-bary tao ny piesina bisikileta sy ny namana ny vola koa nisy ny vola lasany satria ny sakosy nisy an'ilay vola dia hitanay tany aminy tany an-tranony tamin'ny alakamisy io raikitra ny fanarahandi-ka dimy mianada ireo voaroroy tamin'ny raharaha tafiditra anatin'izany ny olona tao anatin'ireo trano nahitana ny entana alatra maro akoatra ireo voarobana andritry ny andron'ny fanafena ny alarobia fony alakamisy dia savainay zany le tranon'ilay olona tao dia tao zany nahitana leto bisikileta anakenina reto tsisy taratasy tao anaty trano tao vilany a dia misy bafla anankiray ao a dia miaraka amin'le ppn zay very tao amin'le tsena tao zany dia nalainay daholo zany reny dia ireo vilany reo ary zany zao a efa misy tompony aby zany ity zany zao vao ny tompony a dia le bafla koa zany bafla amin'ny fiangonana eny ambojanaka efa ao akory zany satria efa nitestena teo dao aby le izy zany fa ireo zany diferenandro any dia fivavahana koa ny mpangalatra an'ireo le tompony le izy zany a mbola tsy tratra fa le tompotrano zany naretena eo dia misy soupçonné anankitelo taorian'ny famitorana teny anivon'ny poste avancé ao fitsinjovana bakaro nampiakarina fitsirana tany ambatolampy avy hatrany ireo voaroroy ankoatra ny tompony tsenavaky nanangotsy ny angatana amin'ny fampiarana ny sazy mifandraika ho an'ireo tambazotran-jiolahy ihany koa ny mponina tany an-toerana izy ireo izay manay mafy amin'ny mety ho valifaty raha tsy miatra araky ny tokony ho izy ny lalàna 200 aloha ny tratrantso nanatanteraka an'izany sony izany ary efa lasa any anivon'ny fitsarana zany koa dia tena mangataka izahay ny eo anivon'ny fitsarana satria dia tsy vakitrano fotsiny nataon'ireo olona ireo araky ny resaka izay eno eny amin'ny vahoaka fa efa nisy ihany koa ny vonon'olona izay efa nitanterahana izy ireo fa sainga tsy tratra moa izany zavatra izany ka raha sanatria ka mivoaka any amin'ny toerana misy anazy ireo olona ireo dia na ny ainay aza dia mety tsy atahorana fotsiny fa tena ho faty mihitsy izay raha sanatria ka mivoaka ireo olona ireo any amin'ny fitsarana amin'izao zavatra mitranga izao raha ny fanampanazavana farany azo mahakasika ny raharaha navositra avokoa ireo olona dimy voaroroy mahakasika ity raharaha ity antony angatahany mponina trany ny tokony anarahany zandary sy ny fitsarana akaiky ity raharaha ity ankoatra ny vakitrano sy ny alabotry dia mirongatra ihany koa ny herisetra amin'ny endriny maro indrindra ny mianjady amin'ny zazamambehivavy tatoato tsy mifidy toerana na sokajy-taona intsony ireo izay hiaran'izay araka ny fanazavana ny amboarira kotomalala miamahazo vanatrano ny herisetra ara-batana sy ara-moraly ary herisetra ara-toekarena ankehitriny araka ny tatitra teo anivon'ny fikambanana tsy miankina misehatra amin'ny ady amin'ny herisetra tatoato nitombo ireo sanytorika nitrangana herisetra izay raha oharina ny tany aloha matetika ny vehivavy no hiaran'izany indrindra ny herisetra ara-nofo raha ny herisetra miatra amin'ny olana anankiray mifototra amin'izay hoe mahalasy mahavavy izay dia tonga dia afaka amin'ny tena hoe misy eto amintsika avokoa satria izao ny antony raha tsy resaka fotsiny isika ny momba ny atao hoe herisetra ara-nofo na ny hoe violence sexuelle dia efa malaza be dia be tatoato izay ny momba ny resaka fanolanana ny ankamaroan'ny olona izay nahatonga ny tahan'ny olona samy torika ny amaro eo ihany koa ny ezaka izay efa ataon'ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana manoloana an'izay fitoroana an'izay herisetra izay na herisetra ara-nofo izay hita tatoato izay tena nalaza be dia karazana herisetra ara-nofo anankiroa ny voalohany indrindra dia ny resaka fanolanana izay ataon'olo-pantatra izay ataon'olo-pady izany hoe ny resaka inceste eo ihany koa ny herisetra ara-nofo izay hita any anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny ary izay adiany ankehitriny izao etsakilany nisy ny ady hevitra nataon'ny ONG Ivorary sy ny fanainga tamin'ity herinandro ity mahakasika ny herisetra misy eto amintsika dia mbola ao anatin'izay hetsika izay ihany zany ty natao androany ity hoe mbola iresaka bebe kokoa foana mikasika ny ireo olana sy ireo vahaolana afaka hoentin'ny olo-pirenena tsirairay avy afaka hoentin'ny androm-panjakana tsirairay avy ary afaka entin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa manoloana an'izay herisetra izay nisy moa ny mpisolo vava ny avao amin'ny brigade féminine de proximité nisy nanana ihany koa isika ny Miss Madagascar 2022
eo a iantsaly a izay niaraka tafa taminay teto satria izy moa dia efa niteny ampahibe maso hoe anisan'ny niaran'ny herisetra dia nanoloanan'izay a nahita isika hoe misy ny olona zany a nanakihana ny teny hoe tsy tokony ho atao zany a dia sady anohanana ihany koa izay fahasahiny zay ny teny a sy nitoroka ny zavatra nitranga taminazy. Raha nitatitra trany saika ny 5 ka hatramin'ny 7 taona eo no akabeazan'ireo iarany herisetra ara-batana ara-nofo ary ny ara-tsaina ankehitriny. Saika avy amin'ny olona akaiky azy ireo ihany no mampiatra izany, ohatra vadiny, rainy sy ireo olom-pady hafa. Fa tapaka nandritra ny atrikasa ny arahany teo anivon'ny Ministeran'ny Fiompiana sy ny Fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka ny ametrahana drafitrasa nasionaly hiadiana amin'ny haromontana toy ihany koa ny fametrahana paikady hiarovana ny olona tsy hifindrany ny aretina avy amin'ny biby. Nela Ranevson. Nankatoavina androany nandritra ny atrikasa izay nataony ampitsabiby sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Ministeran'ny Fiompiana sy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ary ireo mpiara-miombonantoka ny paikady nasionaly izay miady amin'ny haromontana. Efa manana drafitrasa hiadiana amin'ny haromontana araka izany i Madagasikara. Isan'ny vina napetraka ny hoe tsy hisy olona maty ny haromontana intsony manomboka ny taona 2024. Ny mikasika ny alika amin'ny renireny efa misy paikady. Araka ny tempo tamin'ny voalohany teo tsy maintsy voatarina aloha zany ny alika manatopo fa tsy mandeha ohatra n'ilay tamin'ny taloha intsony hoe tsisy tompony io fa dia eo zany ho an'izay manana alika ka manaiky izy fa hoe alika ty dia tsy maintsy misy famantarana azy anazy ty. Ho an'ny alika amin'ny renireny indray dia eo mihitsy hoe fanaovana vaksiny. Eo ilay fanaovana vaksiny dia vaksiny faobe mbola misy apikaroana koa raha anatin'io satria ny vaksiny misy atsindrona misy koa azo atao amin'ny resaka sakafo. Ka ho an'ny alika amin'ny renireny zany raha tonga ilay vaksiny atao amin'ny sakafo dia aparitaka reny vaksiny atao amin'ny sakafo reny. Tsara fantatritsika fa ny fitombon'ny alika eto Madagasikara dia aingana tokoa. Dia isan'ny tafiditra anatin'ilay paikady koa ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mitazona mba tsy hitombo be ny alika dia mazava azy moa zany fa ao misy ny atao hoe castration ana malina. Mihoatra ny 700 ny biby no mamindra aretina amin'ny olona raha ny fanazavana. Ka isan'odiny ihany nandritra ny atrikasa ny fametrahana paikady hiarovana ny olona manoloana ny aretina azo avy amin'ny biby izay mamaly ny fenitra iraisam-pirenena. Tsara mairena ihany koa fa ilay fandaharana n'ilay zoonose na ilay aretina makany amin'ny biby makany amin'ny olona teo dia anisany tsy maintsy ataon'ny Madagasikara ao anatin'ilay hoe règlement sanitaire international. Zany hoe takina amintsika foana zany io amin'ny évaluation ny règlement sanitaire international zay. Dia zava-dehibe ny fahavitana zay satria anisan'ny vitatsika zany ny zavatra takina amintsika. Ny COI na ny Commission de l'Océan Indien ny AFD ary ny vondrona Européenne no isan'ny manohana ny Ministeran'ny Fiompiana sy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka amin'izao atrikasa izao izay efa naharitra 3 andro. Fa iompana manodidina ny tolona ny 3 Mey 2017 indray ny fandaharana alalino eto amin'ny fahitalavitra kolo raha mpitso amin'ny 7 ariva nanomboka hatrany amin'ny taona 2017 nanomboan'ny hetsika hatramin'ny naharavan'ny Repoblika voalohany ka nidirana tamin'ny tetezamita ary ny fanovana nisy taorian'ny tolona ny taona 2017 ho fitinina ao anatin'izay avokoa ndao arahana ny sombin'izay. Inona tokoa moa no nitranga ny taona 2017 Ratsorina dia fitokonana afanafana ny afanjanahantany tamin'ny endriny vaovao no nataony ireo avaram-pianarana tamin'izany fotoana izany hoe ny néocolonialisme. Tsy misy setroka tsy misy afo hono ary tsy tonga ho azy akory ny tolom-bahoaka ny taona 2017 raha tsy nisy zava-dehibe niseho teto Madagasikara ny taona 2017. 13 Mey zavatra tsangandravatra anankiray tao anatin'ny raharahany 2017 ary ny tena marimarina ry te-hiteny hoe tao anatin'ny raharahany 2017 sy ny 2017 satria raha resaka hoe crise politique ny tenenina zay moa ny tenenantsika azy dia efa nisy crise mipoaka tany atsimo
tamin'ny taona 1 fa tany atsimo le izy a tany lavitra andrina angamba ny tenenatsika azy a dia ohatrany hoe tsy nanana ny ako ny raharaha ny 27 izay teto Tananarivo ary ny marimarina koa nanomboka tety amin'ny université any Tananarivo a avy eo moa nanenika eran'ny tanànany Tananarivo. Tany amin'ny faritra atsimo no tena nitranga ny raharaha 1.7 izany fanazavana. Hetsika fanoerana ny fomba fitantanany ny filofa Philbert Tsiranana filohan'ny Repoblika tamin'izany. Dia izay ihany koa no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Efa ho enina herinandro izao ny tanàna ny Soangay no nihiboka noho ireo trangana Covid-19 anjatony. Miaentitra araka izany ny fampiaran'ny fanjakana ny fepetra hifehezana ny fianaka mivalinaretina sy ho fanatrarana ny fanamby zero Covid amin'izao fotoana izao. Fanadidiny amin'ny sary France 24. Nihiboka nandritra ny herinandro izao ny tanàna Shanghai. Miamafy hatrany ny fepetra izay apetraka ireo polisy eny an-dalambe. Hatran'izao mbola tsy nisy ny daty ofisialy amin'ny fahataperan'ny fiobona tanteraka. Miamafy ireo fepetra ara-pahasalamana ary manahy ireo mponina amin'ny fitokana monina hankaterena na dia tsy voamarika fa ahitana trangana coronavirus nivaly ny fitiliana. Entitra ny fanaraha-maso any Shanghai. Trangana coronavirus iray no hita tao anatin'ny trano lehibe ary tsy maintsy mitoka-monina avokoa ny mpiray vodi-rindrina tsy ankanavaka. Rehefa natoka-monina ny tompo-trano, diovina avokoa ny efitra rehetra. Ho ariana ireo sakafo nampiasaina sy ny angona. Tofoka amin'ny fepetra ny fanjakana sinoa ireo mponina ka niteraka savorovorana toerana izany. Manoloana ireo fahatezerana nefa tsy miova ny didy napetraka ny fanjakana sinoa. Ity olona izay voafaritra ity izao, voalaza fa nandany lalàna mipetraka. Tsy misalasala ny fanjakana sinoa amin'ny fampiarana amin'ny politika zero Covid amin'ny fomba rehetra. Ankoatran'ny Shanghai renivohitra miisa 7 any Chine amin'izao fotoana izao no miditra anatin'ny fiobona tanteraka. Tapitratreto ny fiarahantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana feno fanarahanao ny vaovaon'olo atrandry naizanaiza toerana misy anao. Ny sampana fampalalam-baovao mbola mamely fotoana anao rampitso amin'ny ora mahazatra. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tonga. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.